Atoloan-tsaina zany a de ny vanim-potoana ahorina ny fahazazana. Fahazazana de aveo ny atolan-tsaina to a, de aorinan'izay a ny fahatandroana, de aveo am'zay ny falebiazana. Io moa zany tsy de misy taona be mamarimaritra an'lay izy fa rehefa afaka fotsiny zany ny fahazazana e. De eo am'zay le atolan-tsaina tonga manomboka amin'ny folo taona na sivy taona, roa folo taona, arakaraky ny fitezana koa sy arakaraky ny toe-batana sy ny toe-tsain'ny zaza le izy. Ny zavatra tena misongadina ao anatin'io zany a, raisitsika aloha zany ny tovolahy dia manomboka somary mitombotombo kely zany ny nofo, lasa mielifosana kely izy zany a, de manomboka somary mivakivaky feo izy. Tsy tonga zany de efa manomboka ny atolan-tsaina de tonga de izay avy hatrany, fa rehefa somary lehibebe efa hitan'ny fahatandroana de avy am'zay somary maniriniry volo, de am-pananana de efa mananontanina koa ny volom-bava, tsy voatery hoe tonga de misy a. De manomboka misy tsiron'aina, tsiron'aina zany a any amin'ny misy tsiron'aina lahy zany. De eo amin'ny toe-tsaina koa zany a de ny tovolahy kely zany somary misetrasetra kokoa zany izy, zay. De matetika zany tovolahy kely a, na ny ankizy aloha moa zany amin'ny fahatandroana na ny atolan-tsaina to de matetika rehefa milalao izy de miaraka maromaro, en groupe hoy zay fitenintsika anazy zay, zay le izy. De eo koa zany izy manomboka le manala sakana hozy izy indray aman-dreny, zany hoe manilika ny sakana, ara-baky teny fitenintsika iny a, zany hoe manomboka bebeadevitra izy, manana hevo manokana izy, zay. Ny tovovavy indray zany a manomboka eo a de somary mivelatra kokoa zany ny valahana, ny hoditra moa zany somary ohatran'ny manifinify ny tovovavy mihoatra ny lehilahy, de manomboka maniriniry nono, de maniriniry koa zany ny volo teo am-pananahana, de nono somary mimitombo a. De toe-tsaina moa zany ny ankizy vavy matetika raha ohatra miaraka maromaro ny ankizy lahy miaraka milalao, vehivavy indray mitsitokotoko roa sy telo eo ny namany de ohatr'izay le izy. Ny vehivavy moa matetika bebe fihetsem-po zay mihoatra ny lehilahy, lehilahy ndray bebe saina zay. De zay koa le miala sakana araky ny fiteny zay na lahy na vavy manomboka bebeadevitra izy, manomboka maneho ny hevo manokana izy. Eo zany ny avo ny fitezana tsy voateza tsara hatrany amin'ny fahajazany a, de eo koa zany le tia andrakandrana na ny vavy na ny lahy, de raha vao tsy tsara zany ny fitezana tsy hany de lasa namany a no akany lesona kokoa noho ny ao an-tranony. Fa tsara zany a ny zaza sy ny tanora ampianarina de mbola kely ho tia ny fiarahamonina amin'ny fianakaviana, hiaino ny fampianaran'ny ray aman-dreny satria hafa any zany hoe ray aman-dreny manana an'izany, fa raha ny ankizy no namany kokoa noho ny ao an-trano de lasa mijanona mifampitaritarika any ny ankizy a, eo le mifampitaritarika, de eo zany ny vanim-potoana anisan'ny tena hoe mila fitandremana be zany ny fitezana ny zaza eo. Eo koa zany manomboka mitombotombo ny filana ara-nofo, nefa raha tsy ampy ny fahalalan'ny zaza de eo izy le manomboka manandrakandrana, zay tena hoe mila fitandremana be satria indraindray mety misy ny fahavoazana raha ohatra ka sendra hoe tafatsofoka amin'ny zavatra mety manimba ny fiainan'ny ray manontolo. Eo zany le manarakandrana mifokafoka, misotrosotro, eo koa firaisana ohatra handrakandramana daholo,
De zany zany mila tandemana daholo zany ary zany miankina amin'ny fitaizana de mbola kely zany a. Zany a tokony manomboka de mbola kely 3 taona, 4 taona, 5 taona de any zany de efa ahorona tsara ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka. Any manko ny ankizy le mbola hoe be de mamanay a, be ny dadanay a, any ny henoiny tsara. Fa rehefa manomboka lehibe am'zay izy manana hevo manokana de heverina fa zay fitaizana napetraka tamin'ny mbola kely iny lasa fiainan'ny ankizy rehefa tonga lehibe ty izy. Manana ny toerany lehibe ny ankohonana ny ray aman-dreny a amin'ny fitaizana ny zaza satria le fitaizana napetraka de mbola kely iny zany lasa toetrany rehefa lehibe. De ankoatran'ny sekoly, ankoatran'izany ny fiangonana, fikambanana maro samihafa de manana andraikitra be am'zany daholo. Any zany de efa mipetraka ny hoe zaza manahoana no tiana ho apetraka, no tiana ho lehibe ho avy n'ity Madagasikara ity. Ny Facebook zany a de fandrosoana taty aoriana, ao daholo ny zavatra rehetra, ao ny ratsy fa ao koa ny tsara. Ny zaza sy ny adolescente a de mora voatarika amin'ny feno isan-karazany. Misy miteny hoe zao ndray hono ao anaty Facebook ao e, de iny ny arahany be sy ny maro na diso iny na marina zany. Zao ndray ny fomba fanao e, zao ndray ny fomba fitafy e, zao ny zavatra lamaody vaovao de mirona makany daholo na diso iny na marina. Dikan'izany a de tsy misy afa-tsy ny fitaizana azy de mbola kely foana zany a de atao mahafantatra azy kelikely ny ratsy sy ny tsara. Tsy zavatra tsy azo ialana zany ny Facebook zany a, tsy azo ialana zany. De efa ampifantarina ny ankizy hoe ny zavatra ny ratsy sy ny zavatra tsara. Hany ka na tonga ary ny zavatra isan-karazany de efa misy zavatra tsara apetraka ao anatiny mba ho arofanina ho azy. Ohatra zao, raha ao anatin'ny fianakaviana tiako treritrerina, tiako tabataba, tiako mamomamo de dikan'izany reny ny tsy mampilamina ny sain'ny zaza reny. Raha misy zao ray aman-dreny zatra ana fianakaviana tia miteny ratsy, raha zay fiainan'le zaza iny de tsy fantany hoe teny ratsy fa zany fiteny efa fantany. Raha ohatra zao ry anatin'le fitaizana le kapoka lava, vony lava sy ny sisa de reny mahatonga ratra-po sy saina ho an'ny zaza zay hoentiny indrindra ao amin'ny adolescente ary mandrafitra ny toe-po sy ny toe-tsaina sy ny toe-panahin'ny zaza zavatra zay. Raha ohatra zao te zanany fivavahana izy de mbola kely de iny ihany ny arahany na miditra amin'ny hoe adolescente sy ny fahatandroana ary izy. Raha ohatra tsy hoe zavatra hafa mihitsy no taizana azy de efa iny foana ny arahany zany le izy de mbola kely zany de atomboka amin'ny fitaizana mba hanana adolescente sy tanora sy olon-dehibe manana ny ho aviny sy maha izy azy.